Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Mitsaoka sy mame voninahitra anao zahay ry rainina mandrakizay. Fahazavana zao tontolo zao ianao ilay izy atraitr'izay ka ho mandrakizay. Velona, miasa ary koa mampahery sy manasitrana anay isan'andro. Mankalaza anao zay, mame voninahitra anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra vopetraka nefa iva fijery, mijery anay ety ambany toerana ety, na dia monina sy mitoetra any amanerinnerina sy takatry ny saina sy ny maso aza. Mitsaoka sy mankasitraka anao zahay, ry fanahy masina izay irahan'i Jesosy ho aty aminay. Eny zany rehetra zany no ahafahanay koa mankalaza sy mitsaoka anao, manome voninahitra anao, manoroka ny tongo masonao Jesosy tombonay, ary dia mametraka fiainam-piratana anao ny fiainany manontolo voninahitra ao. Hatrefeno izay Jesosy, mba ho voninahitra ao zao fotoana zao ary koa ahafahanay mandray ny teninao, teny fiainana. Fahazavana zao tontolo zao tokoa ianao. Aza fahazavana mitoetra tena anatinay izany koa no hampahazava izao tontolo zao izay lalovanay, anirahanao anay. Diovy amaranao sarobidy Jesosy fa tsy tanteraka, ary mangataka ny fitarian'ny fanana masina mandrakariva isan'andro, isan'ora, isa-minitra, satria izany lalana tokana ahafahanay mitoetra amin'ny fahatokiana, amin'ny fanarana anao. Dia ilay nasan-kalazana mandrakariva ny ranomasina, ray zanak'afanay masina, Andriamanitra velona, rain'ny Jesosy Kristy Tompo, ary ihany koa Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, Andriamanitray, tomponay sy mpanjakanay. Saotra Jesosy manalo, masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Alleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ifotorantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona, toko 9, andininy 12 ka hatramin'ny andininy 7. Jean 8, 12 à 19. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe: izaho no fahazavana zao tontolo zao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary ny fahasoa taminy: ianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalaka nanao taminy hoe: na dia manambara ny tenako aza aho, dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza, ary na dia mitsara azaho, dia marina ny fitsarako satria tsy irery aho. Tsy voasoratra ao amin'ny lalanareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy, izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy: aiza irainao? Jesosy namaly hoe: samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo, dia ho nahalala ny raiko koa. Amen. Jesosy manambara ny tenany tokoa fa fahazavana zao tontolo zao, ary milaza fa izay rehetra manaraka azy dia handeha amin'ny maizina, satria hanana ny fahazavanaina. Dia ilay fanahy masina miasa ao anatintsika. Amin'ity andro ity dia hojerentsika ny lohahevitra hoe mandehàna amin'ny fahazavana. Ary fantatsika fa amin'ny teran'andro ity moa dia mpanjintsika ny lohahevi-dehibe ny amin'ny fitombona ara-panahy. Fa nijerentsika ny mikasika ny fanapahan-kevitra ka intsony tompo antsika hoe tapao ny hevitrao, ary dia niroso tamin'ny fibebahana antsika vokatr'izany, ary ihany koa mikasika ny fivavahana marina amin'Andriamanitra velona, dia ny kosika atsiaro ny fandehanana amin'ny fahazavana. Mandehana amin'ny fahazavana hoy ny tompo. Araka izany,
Ary dia izany fandehanantsika amin'ny fahazavana izany no nitenen'i Jesosy amin'izao nitalasaotra masina izao. Ka natonga ny fariseo laza fa tsy marina ny fanambarana, kanefa ny ray no manambara azy. Andriamanitra ray manambara an'i Jesosy. Ary izay no ilazany hoe raha misy roalahy manambara zavatra anankiray dia marina ny fanambarany araka ny voasoratra ao amin'ny Lamosesy. Eto dia Andriamanitra ray sy Jesosy no roalahy izay manambara zavatra iray dia izao Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Ary dia natoinina izay no fahamarina satria Jesosy no miteny azy. Izy tokoa mampatsiahy antsika fa faneliny tongotra sy fanazavana lalana tokoa ny tenin'Andriamanitra araka izay voambarany Salamo. Ary dia izany no atsiarovantsika fa sambatritsika manana ilay fahazavana lehibe. Nahary lanitra sy ny tany Jesosy noho ny tenin'Andriamanitra, izy tenin'Andriamanitra raha teo nahary ny ray teo natrehan'ny fanahy masina, nahary ny fahazavana. Ary izay no teny voalohany nambaran'Andriamanitra hoe misia mazava. Noho izany ny fahazavana dia tena zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra, ary izy mihitsy no ilay fahazavana. Any Afrika any dia misy toerana maro tsy maintsy tondrana jiro amin'ny alina fa tsy hoe ampy ny fanazavan'ny volana makitana. Ny antony dia tsotra satria misy menarana, misy poizina mandehandeha any an-tsahana. Nisy misionera anankiray izay nafatrafara ny mponina mandrakariva tsy anadino ny fanilo na ny lampe de poche izany amin'ny alina mba tsy ho tratra izany menarana izany. Indray andro anefa dia indrisy fa adinony ny namelona ny lampe de poche fa dia nandeha tamin'izao fotsiny izy. Ary rehefa adinony namelona ny lampe de poche dia indro fa nisy tanana izay niazona azy, sandry mahery izay niazona azy, nanakana azy tsy androso intsony. Taitra-tapoka izy dia nijanona ary nikarokaingana ilay fanilo na lampe de poche. Narehatra ny lampe de poche dia indro teo alohan'ny tongony biby lava ngeza be izay misy pozina. Ny tanan'Andriamanitra no nanakana azy, niaro azy tsy androso. Nika mafy izy dia nilaza hoe misaotra anao Jesosy. Tapa-kevitra izy nomboka teo fa tsy hampirina intsony lampe de poche anatin'ny posiny. Te hiezaka izy manomboka hatreo fa ho mailo tanteraka tokoa manoloana ny zava-misy. Ry havana, isika koa dia mampirina mandrakariva ny fahazavana dia ny tenin'Andriamanitra any am-paositsika. Isika ve mandrehatra ny jirontsika araka ny tenin'ny Tompo hoe aoka rehatra ny jironareo? Betsaka ny olona no mitsapatsapa ao anaty haiziny isan'andro. Miny tsy mamelona ny fanilony, miny manampy maso ka tsy te hijery ny lalaky zorany, tsy te hahita ny zava-misy marina. Mova tsy toy ilay vorombe antsoina hoe autruche izay mampiditra ny lohany ao anaty tany na fasika, mihevitra fa tsy hita izy, miafina tsy hitan'ny olona. Mila mandeha amin'ny fahazavana isika ry havana. Indray isika tafiditra sy tafalatsaka lalina ao anatin'ny haizina izao tontolo izao, haizina izay miamikitroka isan'andro, tsy manapetra, haizina izay tsy maintsy resena amin'ny alan'ny fahazavana entin'i Jesosy. Mila ny tenin'Andriamanitra isika mba hanazava ny alalantsika ka tsy voakaikitry ny menarana ao anatin'ny haizina. Jesosy aza nalaim-panahy ny telon'ny taona tany anefitra rehefa ny fahadian'ny 40 andro sy 40 alina. Isaky ny makafana azy ny fahavalony dia valiany hoe fahavoasoratra hoe resy Satana ka nandao azy aloha, izany hoe saika-mbola hitady fotoana hafa na okazion hafa indray amely azy, saingy tsy nahita fotoana intsony satria niambina mandrakariva Jesosy. Antsoin'ny Tompontsika hiambina, miambena ry havana mba
tsy idirantsika amin'ny fakampanahy. Aoka io tenin'Andriamanitra io no fahazavanao antsika isaky ny tojo fakampanahy sy ady amin'ny mpanahy isika. Aoka tenin'Andriamanitra io no fanilo hanazava lalantsika mandra-pahatonga any amin'Andriamanitra ray. Manomboka an'io ary ampiasaintsika ny tenin'Andriamanitra fahazavana andehanantsika amin'ny fahazavana. Andehanantsika tahaka ny zanaky ny mazava. Andalina ny tenin'Andriamanitra misimisy kokoa ka hampiatra izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo. Tapa-kevitra ary ve isika ny andeha amin'ny fahazavana manomboka an'io anaraka ny tenin'Andriamanitra satria taony tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao hoy Jaona. Jaona toko voalohany 1:7. Amin'izao herinandro te avintsika izao ary mba te hitombo ara-panahy ve ianao? Te hifikitra amin'i Jesosy ve ianao ka handeha araka izay haintsony anao? Te hanana fiainana vaovao ka hiroso misimisy kokoa amin'ny lalindalina kokoa? Araka ny tenin'ny Tompo hoe ary tsy amin'ny lalina ny aratonao. Izany ry havana no afatra omeny Tompo antsika anio. Atsiarovantsika isan'andro tokoa fa ilay Andriamanitra izay vavahantsika, Andriamanitra izay atiantsika dia indro fa miantso antsika handeha amin'ny fahazavana satria izy ny fahazavan'izao tontolo izao. Mareza manontany aza mierikerika foana fa fanilo ny tongotra sy fanazavana latsika tokoa ny tenin'Andriamanitra dia izy ilay tena mahazava antsika isan'andro. Ho azy ny voninahitra ho antsika ny fiadanana sy ny fahazavana avy aminy. Amen. Vavaka sikaravana. Jesosy malalo dia misaotra anao satria voalohany indray fampianarana amin'izao vatsy sy ny mpanahy izao ka tsy arovana tokoa fa ianao ny fahazavan'izao tontolo izao. Izay mandeha mandaraka anao tokoa dia tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana aina. Mandeha indrindra mba hanazava fahazavana izany dia ny teninao. Ny teninao sy ilay fananao masina izay manazava izany. Ary dia avia fanay masina hazavao ny fonay, ilahy ny haizina rehetra teny anatinay. Ny aizy ny fahazaran-dratsy, ny aizy ny fahotana rehetra, ny aizy ny aretina, ny aizy ny fandehanana amin'ny lalan'ny ota samihafa eny Jesosy. Ny aizina rehetra izay afafan'ny Satana milezana amin'ny mpanomponao. Ampijoroy mandrakariva izay mba handeha amin'ny fahazavanao. Dia ilay fahazavana feno famirapiratana atsiarovanay ny fitiavanao. Raiso mandrakariva Jesosy ny tananay dia ny tanan'ny finoanay andraisanay ny tanam-pahasoavanao. Anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra Tompo noho izany rehetra izany fa izay rehetra aizina kosa amin'ny zanak'Andriamanitra izay mahare izao dia didina soroana makany faremetra fa tsy haneketsana ampahefana. Nasitana tsero maizina rehetra, izay rehetra aretina rehetra, izay rehetra olona mpiainana, izay rehetra ady mipanahy, tsy haneketsana ampahefana amin'ny zanak'Andriamanitra fa roana makany faremetra fo. Tsy haneketsana ampahefana. Ary tsy hay Tompo alefanao masina mahery, hanazava ny dianay, anio ampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manan-kira avy Nazareta, no zony maniry sy mangataka izany vavaka izany. Aleloia. Amen.